Bonjour daholo tsika rehetra Andanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika indray tratran'ity ity mba hiroso amin'izao fampianarana ny boky ny apokalôsy izao indray isika. Inona ny resantsika farany indray? Efa tonga indray tsika zany tamin'ny tombo-kase faharoa izay resantsika zany satria le tombo-kasen'Andriamanitra, le tombo-kasen'ny fanahy masina dia misy famantarana ao anatiny. Hitantsika tamin'izany voalohany hitantsika hoe aika ny resaka hoe ny ampafolony zany na hoe ny 10% any revenu atsika na ny fidiram-bola atsika zany dia kay tsy atsika ny fa an'Andriamanitra zany. Dia fandraisantsika teto mikasika an'izy iny. Tsy verina lava amin'izay tsika fa efa tafiditra ihany koa tsika ny amin'ny tombo-kase faharoa zany dia mikasika ny amin'ny sabata izany. Dia hitantsika tao anatin'izany ihany koa ny sabata dia famantarana ihany koa ary misy soni mihitsy hoe fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito izy mahatsiarova ny andro sabata. Dia mbola miteneno nomeko anareo ny sabatako. Aniza ny sabata? An Jehovah ny sabata. Dia io famantarana ho amiko sy ho aminareo izy. Fa izao no Andriamanitra reo ary za Jehovah no mana-masina anareo. Dia miverina makany amin'ny fanahy-masina foana ilay izy hoe masina ny sabata. Hoe mana-masina ny sabatako. Tahaka n'ilay hoe ampafolo-karena hoe any ampafolony masina ho ahy zany. Miverina foana zany amin'ilay resaka hoe fanahy masina ilay izy. Ka iroso ary tsika ny zavatra resantsika farany zany dia niresaka tsika mikasika ilay hoe ahoana moa ny fomba efa niresantsika lava zany izy io hoe ahoana ny fomba ahoana ny tany amin'ny testamenta taloha zany ny fomba fitandremana n'izany sabata izany. Dia ny hitantsika tao anatin'izany dia hoe araka ny lalàna moa zany dia izay ilay izy hoe fahenemanao izy ny asanareo ka ao koa izy tsisy ianao raharaha akory na ny zanakareo vavy na ny zanakareo lahy na ny ankizy vavinareo na ny ankizy lahinareo. Zany io mpanompo vavy sy ny mpanompo lahy zany na ny omby amanosinareo. Dia oka zany tsisy asa ireo amin'ny andro sabata. Fahenemana ny naovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany ary nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito izay nao masina sy tahiny ary nitsaharany. Dia io zany napetraka zany ilay izy hoe tsy manao raharaha zany ianao amin'ny sabata io, tsy miasa zany ianao. Dia hoe nomeko anareo ny sabatako izy Jehovah. Dia tao mbola nisy mafiloha ihany tonga ny sabata. Izay mantsy ny nanomezana lemana hoe mba hizan'Andriamanitra toetra ny zanak'Israely raha hoe hitanina ny lalàna izy na tsy zany ny zanak'Israely. Rehefa men'Andriamanitra ny mana dia hoe rehefa tonga ny andro fahenina dia manangona ny anjarany roa izy ho amin'ny ny ampitso sabata zany dia ny andro fahafito. Dia rehefa tonga ny andro fahafito mbola nisy ihany nivoaka nandeha nitady sakafo ahoana ny mitsiponefa fanasian'Andriamanitra hoe zay hoaninareo ny ampitso dia karakarainareo ny amin'ny andro fahenina, endasy zay endasinareo, andrahoinareo zay andrahoinareo, angono zay tokony angonona amin'iny dia maka ny anjarany roa amin'ny andro sabotsy. Tonga ny andro sabotsy ny andro sabata mbola nisy nitady ihany tesitr'Andriamanitra hoe mandra-pahoviana no andavanareo aho Jehovah ka tsy hainonareo ny teniko izy. Zany hoe tsy andro sabata mihitsy zany no hikatsahana hoe tedavana ny resaka hoe any ianao vao metsena na any ianao vao mandeha hoe mbola hitady vola koa ianao amin'ny andro sabata zany fa mitsahatra. Dia ahoana izy tamin'iny? Dia nitsahatra ny zanak'Israely tamin'ny andro fahafito ka samy nijanona tamin'ny toerany avy izy nijanona izy zany tamin'ny nanomezan'Andriamanitra sabata voalohany zany. Dia rehefa hitantsika taty aoriana zany taty efa nomena ny lalàna nisy ihany koa mbola mafiloha dia lasa mandeha mitsipona kitay tamin'ny andro sabata. Tratra dia nentina teny amin'ny Mosesy. Tsy hita izay nanaovana azy dia Andriamanitra mihitsy no teny hoe izao anaovana anazy dia vonono ho faty mihitsy izy. Zany zany mafy ny lalàna mikasika an'izany tamin'ny testamenta taloha. Kanefa Andriamanitra dia miteny mihitsy tandremo ny fanahinareo izy. Io moa fandresantsika teto zany hoe ny tsy fanajana ny sabata ihany koa zany dia zao mamono ny fanahintsika zany mahafaty ange zany. Ary io fandresantsika ilay hoe ny fitandremana ny lalàna dia tsy hoe aza mangalatra, aza mamono olona ihany na hoe aza mijangajanga fa ao anatin'izay koa ny hoe mahatsiarova ny andro sabata. Ary ny tenin'Andriamanitra dia miteny rehefa diso amin'ny ray loha anao dia diso amin'izy rehetra.
ka ny miteny hoe aza mijangajanga ihany no miteny koa hoe aza mangalatra no miteny koa hoe mahatsiarova ny andro sabata. Ka raha tsy mantandrina ny sabata zany tsika dia meloka tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ka rehefa diso amin'ray loha tsika dia diso amin'izy rehetra. Ary inona ny tambin'ny ota? Fantatsika tsara ny dikan'ny ota fa efa nianarantsika teto hoe ny ota dia hoe fandikan-dalàna. Ny tambin'ny ota no hoe ny tambin'ny fandikan-dalàna dia fahafatesana. Ka ny tsy fitandremantsika an'izay dia mitondra antsika makany amin'ny fahafatesana ihany koa zany tsy fitandremantsika. An'io sabata io izany. Hitantsika ihany koa Taolo hoe tany amin'ny Néhémie tany dia hoe tsy mahazo mividy ianao amin'ny andro sabata na mivarotra koa ianao amin'ny andro sabata. Misy olona mitondra mbola miasa eny amin'ny famiazam-boaloboka izy amin'ny andro sabata dia mitondra ny vokatra miditra amin'ny varavaran'i Jerosalema. Dia niantso ny olona i Néhémie hoe inona izato ataonareo izao izy manao izay tsy mety ao anatrehan'Andriamanitra. Misy ihany koa ireo hafa firenena, ireo Tyrien izay nipetraka teo Jerosalema no mampiditra vokatra ao Jerosalema no mivarotra. Ny diny Néhémie ny vavahady. Dia ny raharahany Néhémie raha mbola tratrako miditra eto ianareo dia hitanareo tsara mahazo anareo. Dia tsisy nasatsony rehefa avy eo moa zany. Ao zany karazana zavatra maro samihafa zany amin'ny resaka ilay hoe sabata izany. Ka zavatra ny tenin'Andriamanitra zany dia hoe manamasina ny sabata koa izy. Ny fanaovana an'izany rehetra zany hitantsika teo amin'ny testamenta taloha ny sabata dia tena hoe andro fitsarana satria fitsaran'i Jehova io nomeny antsika. Faharoa manaraka an'izay tsy miasa zany ianao amin'ny sabata io. Na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny omby amanosinao tsy hoe manana taxi be anao dia ampiasainao amin'ny andro sabata ny taxi be anao zany. Na ihany koa manana omby ianao dia ampiasanao ny an-tsahiny amin'ny andro sabata izany. Izany hoe mitsahatra zany amin'ny andro sabata. Dia inona koa ny zavatra hitantsika ihany koa zany hoe tao anatin'izay hoe tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra ihany koa amin'ny andro sabata. Satria fa nomen'Andriamanitra andro enina zany hoe inemana zany ianao hanomananao an'izay sabata izay. Tonga ny andro fahenina manomana ny sabata ianao. Any ianao no miantsena, any ianao no mahandro sakafo. Ary ny Jiosy ary rehefa tonga amin'ny andro larobia izy dia efa manomboka amin'izany fiomanana amin'ny sabata zany ny Jiosy. Manomboka amin'ny larobia izy. Mba tsy hoe chargé izy rehefa tonga ny zoma zany. Manomboka ny larobia izy dia efa miomana amin'izany. Izay zany ilay izy. Ary ilay izy tsy hoe zoga ihany koa fa fifaliana ny miditra amin'izany sabata izany. Jery koa tsika zany androany hoe ahoana indray raha mikasika ny Jesosy sy ny sabata zany. Fa alohan'izay dia manasa antsika hiaraka hivavaka. Hivavaka tsika metraka ny fotoana eo am-pilatanan'Andriamanitra indray amin'ity anio ity. Hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra iray io mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao izahay. Misaotra Tompo fa mbola nomeno indray fotoana izay tamin'ity anio ity ahafahana hiara hianatra sy handinika ny teninao. Mikasika ny amin'ny sabata. Izay tomboka sehany koa zany famantarana ho aminay sy ho aminao fa Andriamanitra ianao ary ianao ary izahay dia olonao. Keny Andriamanitra iray ankehitriny izay raha mbola hianatra ny teninao dia mangataka aminao izay eo akareo ilay fanainao masina iray hiasa aminay amin'ny fahafenonany hatanteraka ny sitraponao. Meo fantohana feno izay meo faharetana izay meo zotom-po indrindra izay ka dia mitenena aminay iray ianao amin'ity anio ity fa vonin-keno izay mpanomponao. Mifono aminao ihany koa izahay nefany ny amin'ny tsy fahatanteranay sy ny tsy fahamendrehanay rehetra ary ny amin'ny fahotana izay vitanay teo anatrehanao. Ka ninona ataonay ka mety nandikanay ny lalànao dia hifonanay aminao zany ka hangatanay famindram-po sy famelan-keloka. Afao izay mifaharatsiana rehetra Tompo sy ny fahalemena izay mbola mangejana. Mangataka aminao izay Kristy diovy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Mariny izay no ny amin'ny rahanao Jesosy io, amasiny izay no ny amin'ny rahanao. Areo ka ny ho vita fihavanana amin'ny raha izay Tompo noho izany rahanao zany. Fa hoy ianao Andriamanitra miteny manambara manao hoe fa ny fahotanareo ny hevitra mampisaraka anareo amiko ka mampiafina ny tavako aminareo tsy ahitanareo aho. Ka aoka Jesosy io mba ho vita fihavanana amin'ny raha izay noho ny amin'ny rahanao. Dia raina ny anaranao raha io dia raina ny anaranao Kristy. Eny Andriamanitra ray tsara indrindra. Aoka ihany koa ny ilay anjelinao hitoby manodidina mety tsiraray avy ka hiaronay sy hitantananay araka ny teninao manambara manao fa ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay rehetra matahotra azy.
dia ampilatananao no metrahanay mifampianarana ny fifandraisanay mba tsy hananana satana fahifanana izany tompo na dia kely aza. Ary eny Andriamanitra tsara indrindra hoy ny teninao ihany koa manambara manao hoe fa ny teninao dia fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ary iaina ho an'izay mahazo azy. Ka ho an'izay mandre ny teninao anie amin'ny teny ity Andriamanitra dia oka ianao hitondra fanasitranana ara-tsaina ara-batana ara-panahy ho an'ny tsirairay avy ary hitondra fanafananay amin'izay mangejana rehetra na ny asan'ny maizina na aretina zany na inona na inona. Ka dia aoka mindra fo aminay ianao Andriamanitra ka aokany ny teninao hitondra fanasitranana ao anay Andriamanitra ray araka ny teninao ihany koa manambara manao efa nidikapoka tamin'i Kristy ny fanasitranana anay. Jesosy io afao izay mirofona rehetra, afao izay mifahalemena rehetra, afao izay mifanangejany ratsy rehetra. Fa renao manafaka anay dia ho afaka tokoa izay. Hoentina eo anatrehanao ny entanay rehetra sy ny mangejanay rehetra. Fa io ianao Kristy manambara manao hoe fa raha ny zanaka anao nafaka anareo dia ho afaka ianareo. Ary ianao manambara ihany koa tompo manao hoe ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana makanisa ty amiko fa izao no haname anareo fitsarana. Ka na fanagejany devoly io na aretina io na inona tompo fahalemena izay mahazo anay ihany koa dia ampilatananao Kristy no metrahanay izany rehetra zany. Raisy Jesosy io izany mangejana rehetra izany ka apetraka ampilatananao zany. Afao izay Jesosy io fa rainao no manafaka anay dia ho afaka izay. Dia rainy ianao Andriamanitra ray ka lazay ny anaranao anay amin'ny anaran'i Kristy nandratanay izao vavaka izao rehetra anatrehanao. Dia mitenena Andriamanitra ray fa voninkaino izay voakanao tsy amerina fahatanjahana fa mifanahinao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao rehetra anatrehanao. Alleluia, amen. Iroso aritsika indray zany zavatra hojerentsika zany dia jerentsika mikasika ny hoe Jesosy sy ny sabata indray zany no jerentsika. Ahoana indray ary tonga taty amin'ny testamenta vaovao zany Jesosy sy ny sabata satria eo koa mantsy ilay miresaka hoe rehefa tonga Kristy dia hoe nifohanan'i Kristy ny lalàna dia hoe nifohanan'i Kristy ny sabata. Io moa zavatra fandresantsika teto hoe ahoana izy Jesosy tsy tonga ao andravany lalàna fa ninona anatanteraka ny lalàna hozy izy, anatanteraka ny lalàna. Ka eo indrindra amin'izay fanatanterahana ny lalàna zay dia hozy Jesosy ihany koa ny teny nanambara nanao hoe efa hitantsika teto hoe tomoera amin'ny fitiavako izy izy tahaka nitoerako tamin'ny fitiavany indray. Fa zao tandremo ny didiko izy ary tomoera amin'ny fitiavako. Dia tahaka ny tomoerako tamin'ny fitiavany indray sy ny tandremako ny didiny indray mioaka kosa mba hitoeranareo amin'ny fitiavako sy tandremanareo ny didiko izy izy. Ka raha Jesosy nitoetra tao amin'ny didiny iray, nitoetra tamin'ny fitiavany indray, tsy koa zany dia tokony hitoetra amin'izay fitiavany indray amin'ny fitiavany Kristy izay sy ny didiny Kristy. Ny didiny Kristy sy ny didin'Andriamanitra nefa tsy samy hafa fa iray ihany. Satria nahoana? Ahoana izy Kristy? Izaho sy ny ray dia iray ihany. Izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko izy. Ary rehefa nilaza ihany koa Jesosy manao hoe rehefa miala ato aminareo dia aniraka anareo ny mpananatra hozy izy. Dia rehefa mitoetra aminareo ny mpananatra dia hitoetra aminareo izaho sy ny ray hozy izy. Jesosy no miteny an'izay. Ka ny filazana hoe ny didin'Andriamanitra hafa, ny didiny ray fa dia ny didin Jesosy hafa mitovy ihany. Satria ny zavatra hitantsika dia zao ny sabata dia aniza ihany koa ny sabata. An'Andriamanitra ny sabata. Fa an'i Kristy ihany koa ny sabata satria efa hitantsika hoe tompon'ny sabata ihany koa ny zanak'olona izany. Ka mbola hijeren'izay moa tsika zany fa ny zavatra hitantsika dia zao hoe Jesosy fantatsika tsara fa Jiosy Jesosy Kristy. Taranak'i Abrahama Jesosy Kristy, zanak'Israely Jesosy Kristy. Ka izany sabata zany lalàn'Andriamanitra zany dia nitandrina izany sabata izany ihany koa Jesosy. Rehefa tonga ny sabata inona no nataon'i Jesosy? Araka ny fanaony. Jerentsika eo Marka toko voalohany andininy faraika amin'ny roapolo. Marka toko voalohany ny andininy faraika amin'ny roapolo jerentsika. Dia rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nakany Kapernaomy izy ireo. Zany hoe Jesosy zany nakany Kapernaomy. Ary nakany Kapernaomy izy ireo ary nohony tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Ahoana izy? Tonga tany Kapernaomy zany Jesosy dia hozy izy ary nohony tamin'ny sabata
dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra ozy izy. Niditra tao amin'ny sinagoga izy ka nampianatra amin'ny andro sabata io. Ino atao Jesosy? Miditra makao amin'ny sinagoga Jesosy. Eto ihany koa amin'ny Matthieu 12:10 inona ihany koa ny zavatra hitantsika. Satria mijery mantsika zany amin'le resaka hoe mijery tsika ny amin'le resaka hoe ahoana ny fitandremana ny sabata tany amin'ny testamenta taloha. Ahoana indray ary satria efa fantatsika hoe Jesosy Kristy dia tompon'ny sabata. Dia inona ihany koa nataon'i Jesosy zany tahaka ny nataon'ireto natao tany amin'ny testamenta taloha zany dia zao hoe rehefa tonga zany ny sabata dia zao maka izy ianao amin'ny andro sabata mandeha mivavaka any am-piangonana zany ianao rehefa tonga ny sabata. Miditra any amin'ny sinagoga any amin'ny toerana ivavahana zany ianao rehefa tonga ny sabata. Zay zany ohatra ny men'i Kristy zany zay. Hitantsika ihany koa hoe ahoana ihany koa ny fomba nitandreman'i Jesosy sy ireo mpianany an'izany sabata izany. Dia ato amin'ity Matthieu 12:10 ity dia misy ohatra mihitsy zany mikasika an'izay zavatra zay izay niampangan'ireo jiosy azy hoe tsy mety zao fomba tandremanareo ny sabata zao fa manao izay tsy mety amin'ny andro sabata ianareo izy. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro zany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata ary nona ny mpianany ka nanody salohim-bary dia nihinana. Fa no nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, indro ny mpianatrao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata. Ary hoy izy taminy, tsy mbola novakianareo va ny teny milaza izay nataon'i Davida raha nona izy mba amin'izay nanaraka azy fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana mofo aseho izay nahadiso raha haniny na izay manaraka azy afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary tsy mbola novakianareo ao amin'ny lalàna va fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly manota ny sabata nefa tsy manatsiny. Ary terazaiko aminareo fa misy lehibe eto, fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe famindrampony sitraka fa tsy fanatratsadra dia tsy mba nanameloka ny tsy manatsiny ianareo fa tompon'ny sabata ny zanak'olona. Tompon'ny sabata ozy izy ny zanak'olona. Ny zavatra nisy eto zany dia zao. Fantatsika hoe iza Kristy dia zanak'Andriamanitra. Izao sy ny ray ozy izy dia iray ihany. Andriamanitra zay zany malalo hoe zao ny fomba hitandremana ny sabata. Kristy koa zany malalo hoe zao ny fomba tokony hitandremana ny sabata. Raha Andriamanitra ny tompon'ny sabata no omeko anareo ny sabata koa izy. Eto ihany koa izy amin'ny 15 dia hoe fa tompon'ny sabata ozy izy ny zanak'olona. Zany hoe Jesosy Kristy zany tompon'ny sabata. Io amin'ny teny frantsay hoe Seigneur du sabbat ozy izy. Izay nadika tamin'ilay hoe maître du sabbat zany. Fa Seigneur du sabbat, tompon'ny sabata ihany koa ny zanak'olona. Ka raha tompony zany zavatra anankiray zany raisika zany amin'ny mahatompony anazy zany dia zao ohatra zany zao hoe manana baiboly azy zany ity. Manana baiboly aty. Ity baiboliko ity zany dia zao hoe anahy io. Amana ny baiboly io dia zao hoe raha tiako misy sorilinyena ao anatin'io zany hoe tsy pihako misy teny tiako tsy pihanao dia tsy pihako eo. Fa raha ohatra misy olona mindrana ty baiboliko ity zany dia zao na hoe maka ty baiboliko ity dia avy izy dia tonga dia tsy pihan'ilay izy azony atao ve zay? Tsy azony atao zay satria tsy nahazo alalana avamiko izy. Fa raha nahazo alalana avamiko izy dia azony atao zay fa tsy azony atao zay satria anahy io fa tsy anazy. Dia ohatr'izay mihitsy ilay sabata. Kristy mahalala izay tokony atao amin'ny sabata zany. Izy miteny hoe zao ny atao ny sabata, zao ny atao ny sabata. Fa avy reto fariseo sy mpanorandalàna. Misy ilay fomba fitenena manao hoe miseho azo katolika noho ny papa hozy izy. Raha misy katolika angamba dia ny papa ny katolika indrindra. Dia ianao tsy katolika indray fa niteny hoe tsy mety zao ataon'ny papa zao fa tsisy katolika noho ny papa zany. Dia ohatr'izay mihitsy Jesosy. Reto fariseo reto indray zany mieritreritra hoe zareo no mahay ny fomba fitandremana ny sabata fa Jesosy tsy mahay an'izany. Nefa tsy fantany fa le tompony angeo io hitany eo dia zareo indray no mitsara le tompony. Raha za zany manao misoronina an'ity baiboly ity dia ianao no miteny anao nga io azo soronina ohatr'izany tsy mety io. Anangy aty fa tsy ianao.
dia ohatr'izay mihitsy nataony tamin'i Jesosy. Ka inona ny zavatra nisy teto tamin'ny andro sabata ity? Nandalo tanimbary Jesosy sy ny mpianany tamin'ny andro sabata. Nona mafy ireo mpianatra. Dia nisy saloim-bary teo. Dia nanaka saloim-bary izy dia nikosehany zareo tamin'ny tanan'ilay saloim-bary dia nihinana ilay saloim-bary izy. Nisy fariseo sy mpanorandalàna nefa tafaraka tamin'izy ireo nahita an'izany. Dia tezitra indrindra izy nahita an'izany. Dia ahoana hozy izy ireo? Izao ny zavatra miteneniny teto. 2. Fa noho nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, mantsy an'i Jesosy zany, indro ny mpianatra ao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata. Indro ny mpianatra ao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata hoy izy. Ka inona moa ilay tsy mety atao eto zany hoe? Io ilay zavatra hitantsika zany ohatrany hoe tamin'ny testamenta taloha misy mihitsy izay lalàna zay hoe tsy mahazo miasa ianao amin'ny andro sabata. Tsy mahazo maka kitay ianao amin'ny andro sabata. Misy koa hoe tsy mahazo mampirehitra afo ianao amin'ny andro sabata. Tsy mahazo mividy ianao, tsy mahazo mivarotra ianao amin'ny andro sabata, fa amin'ny andro fahaenina ianao manomana an'izay. Nahoana nefa reto mpianatra Jesosy reto no manody saloim-bary amin'ny andro sabata, ary nahoana no navelan'i Jesosy nanao an'izany izy reto? Marina fa tsy Jesosy nanao an'ireo fa ny mpianany. Maninona no navelan'i Jesosy nanao izy? Dia ny zavatra nitenenin'i Jesosy eto dia izao. Ahoana izy taminy 7 ary izy taminy tsy mbola novakianareo va ny teny milaza izay nataon'i Davida raha nahoana izy tamin'izay raha nahoana izy mba amin'izay nanaraka azy. Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho izay nahadiso raha haniny na izay nanaraka azy, afa-tsy ny mpisorona ihany. Inona ny zavatra nisy eto koa? I Jesosy, i Davida zany, Davida mpanjaka zany eto, nresahan'i Jesosy. Inona ny zavatra nataon'i Davida? Davida rehefa nanisy ty, rehefa nitediavin'ny Saoly vonono ho faty dia nitsoaka izy. Dia rehefa nitsoaka izy nisy nanaraka azy zany. Dia lasa izy nandeha tany amin'ny toerana izay nisy ny tabernakelin'Andriamanitra, izay nisy ny fiaran'ny fanekena. Dia niresaka tamin'ny mpisorona be izy, nona mafy izy, nangataka sakafo izy, tsy hitany izay hohanina. Dia hoy izy ilay mpisorona be hoe tsy misy sakafo eto amiko raha tsy ny mofo aseho ao amin'ny tempoly, ao amin'ny tabernakely zany. I mofo aseho marihana fa ny mpisorona ihany no afaka mihinana azy io. Zany hoe ny olona ivelan'ny levy zany tsy afaka mihinana ny mofo aseho. Davida fantatsika tsara fa taranaka Joda Davida. Zany tsy afaka mihinana an'io zany izy. Nefa tsy nisy afa-tsy izay sakafo izay teo amin'ny le mpisorona. Davida naona sy ireo nanaraka azy naona. Dia inona ny zavatra nisy teto? Ny zavatra nisy teto dia ity. Dia hoy izy le mpisorona mantsy an'i Davida nanao hoe movy ianareo hozy izy. Tsy nikitika vehivavy nandritra ny 3 andro. Zay tsy nikitika hozy izy. Zany hoe zavatra masina tsinona io. Dia hozy izy tsy nikitika hozy izy. Dia men'ilay mpisorona be ilay mofo aseho satria naona izy ireo. Inona zany izay zavatra zay? Zay ilay antsoina hoe exception. Tsy haiko loatra moa mandika ilay izy amin'ny teny gasy hoe misy zavatra zany tsy azo anoharana. Zany akory tsy midika hoe dia efa afaka mihinana amin'ny tempoly daholo izay te hihinana amin'ny andro sabata. Na hoe afaka maka sakafo ao amin'ny tempoly daholo izay afaka akoatra ny taranaka levy. Satria Davida ranaka. Nanome lalana ve Davida zany hoe nanokatra lalana dia azo atao ve zany zay? Fa zay ilay hoe tsy azo anoharana na hoe exception zany zay. Tsy hoe isaky mihetsika kely Davida dia miha-sakafo ao amin'ny tempoly. Maty ny anohanany Davida sy ireo nanaraka azy, tsisy hohanina. Dia noho ny tsy fisiana sakafo zay, na teo amin'ilay mpisorona be omena azy akoatran'izay sakafo zay dia zay no nanomezana azy. Tsy azo anoharana zay exception. Nisy koa anankiray eto teneniny koa eo amin'ilay manaraka, eo amin'ilay 5. Ary tsy mbola novakianareo ao amin'ny lalàna va fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly manota ny sabata nefa tsy manatsiny. Maninona no manota ny mpisorona ao amin'ny tempoly? Lazaina fa tsy mahazo miasa ianao amin'ny andro sabata. Tsy mahazo miasa. Nefa ny mpisorona manompo an'Andriamanitra izy amin'ny andro sabata, ohatran'ny hoe pasteur rehefa tonga ny andro asabotsy zany dia maninona?
na ny lolo mitory izy eo amin'ny andro sabata. Eo ihany koa ny diakona mbola misy fikarakarana ny seza, ny fandraisana ny olona, ny fanatazana fanatitra, ny karakaran'iny amin'ny andro sabata. Sy ny zavatra maro samihafa eo amin'ny seremonia zany hanompoana an'Andriamanitra amin'ny sabata iny, miasa zany zay tompona andraikitra ao amin'ny fiangonana amin'ny andro sabata. Nefa lazainy hoe tsy mahazo manao raharaha amin'ny andro sabata. Dia hoy izy move eo izy tsy mbola novakianareo ny amin'ny lalàna fa amin'ny sabata ny mpisorona amin'ny tempolo manota, zay mahatonga azy hoe manota. Nefa hoy izy maninona? Tsy manatsiny izy. Inona moa dikany hoe tsy manatsiny? Manota izy fa tsy meloka. Zay ny dikan'izay. Ahoana koa zany? Satria ho amin'Andriamanitra ny anaovana an'iny zavatra iny zany. Fa zany akory tsy midika hoe mahita ny mpisorona ianao hoe miasa izy amin'ny andro sabata manompo an'Andriamanitra. Zay le hoe exception zany zay. Ny mpisorona zany exceptionnellement miasa izy ny sabata fa ho an'Andriamanitra izy. Fa tsy manatsiny izy, tsy meloka izy. Fa tsika hoe mahita ny mpisorona dia pastera raha manao an'izao zako dia manao vange. Mameloka ianao anatrehan'Andriamanitra. Dia ohatr'izay koa le resaka hoe Davida teo. Natokana ho an'ny mpisorona ny mofo aseho teo amin'ny tempolo, kanefa nahoany Davida no nihinana ny mofo aseho? Exceptionnellement satria tena naona izy tsisy sakafo tamin'iny, fa tsy hoe isaky mihetsika kely izy dia andenina sakafo teo amin'ny tempolo. Dia ohatr'izay ny zavatra tiany Jesosy nazavaina tamin'ireto fariseo teto. Maninona no navelan'i Jesosy nanoty salom-bary ireo mpianatra tamin'ny andro sabata ka nihinana izany rehefa avy nanososy azy tamin'ny tanany, satria tsy azo anoharana nona mafy ireo mpianatra tamin'ny fotoana iny. Zany hoe tsisy sakafo teo amin'izy ireo. Tsika tsy nahalala ny antony hoe maninona ny tsisy sakafo izy, fa ny antony zay zao hoe maty ny mianoana izy tsisy sakafo, navelan'i Jesosy izay zavatra zay. Fa avy reto fariseom-panoran-dalàna dia tonga dia nitenina anao hoe maninona ny mpianatra ao tsy mety manao an'izao tsy mety amin'ny andro sabata hozy izy. Dia nazavain'i Jesosy. Dia inona ny zavatra nitenen'i Jesosy? Zao nitenen'i Jesosy. 5 ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempolo izy. Iza le lehibe noho ny tempolo? Jesosy Kristy io lehibe noho ny tempolo. Satria eo le zavatra niteneniny teo hoe ny mpisorona dia maninona? Manota amin'ny andro sabata, manota eo amin'ny tempolo amin'ny andro sabata, manao raharaha izy, nefa tsy manatsiny. Kanefa hoy izy Jesosy misy eto lehibe noho izy, lehibe noho ny tempolo. Inona moa zany? Tompon'ny zavatra rehetra. Dia toy izany le resaka fa raha fantarareo izay hevitry ny teny hoe famindram-po ny sitrako fa tsy ny fanatitra alatsa-drà dia tsy mba nanameloka ny tsy manatsiny ianareo. Ampitoviany Jesosy amin'ilay mpisorona zany reto mpianatra reto. Ny mpisorona maninona amin'ny andro sabata? Miasa izy, manota izy raha araka ny lalàna, nefa tsy manatsiny izy. Raha eto koa zany reto mpianatra reto, raha araka ny lalàna dia manota zany le mpianatra reto, fa tsy manatsiny izy. Dia hoy Jesosy famindram-po ny sitrako fa tsy ny fanatitra alatsa-drà dia tsy mba nanameloka ny tsy manatsiny ianareo izy raha fantatrareo ny hevitra izany teny izany. Andriamanitra zany dia maninona? Andriamanitra be famindram-po. Andriamanitra maninona izy ty? Mamela heloka. Andriamanitra be famindram-po. Famindram-po ny sitrako izy Andriamanitra fa tsy fanatitra latsa-drà. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia zao: tsika manatitra fanatitra isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy hoe isan'andro, inona na mivavaka ataontsika ary dia efa fanatitra ateritsika eo anatrehan'Andriamanitra zay. Manatitra fanatitra ihany koa tsika ny ampiangonana rehefa tonga ny sabata. Manao fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra zany tsika. Na rehefa mivavaka tsika manatitra fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ianao manao fanatitra iny anke finoana no anaovanao an'ilay fanatitra. Fa tsy hoe azahoanao mérite eo anatrehan'Andriamanitra na fakasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Hoe mila sitraka amin'Andriamanitra zay no anaterako an'ilay fanatitra. Na hoe azahoako ny lanitra no anaterako ilay fanatitra.
ny fitandremanao ny sabata ihany koa dia finoana no hitandremanao ny sabata fa tsy hoe mba azahoako ny lanitra no hitandremako ny sabata satria raha vao manao an'izay anao dia mitovy amin'ilay fahafolo-karena ihany mandony fahafolo-karena mba azahoako ny lanitra zay le antsoina hoe azo atao hoe formalisme religieuse zany resaka hoe fombafomba fotsiny da ihany koa le hoe legalisme le hoe amarinina amin'ny asa zany ianao fa tsy amin'ny finoana ka tsika tsy amarinina amin'ny asa fa amarinina amin'ny finoana ka ozy Andriamanitra hoe famindrapony sitriko tsy mifanatitsalatra dra ny dikan'izay dia zao hoe rehefa tena tratran'le hoe tsy azo ny oarana zany ianao nke manomana ny sabata ianao ataontsika hoe atroran'ny jiosy zany hoe manomboka amin'ny larobia anao dia fa manomana ny sabata fa manino moramora iny izy raha ohatra tsy vitanao manomboka amin'izay dia manana manokana fotoana mihitsy ianao zoma afana manomana an'izay zavatra zay zany fa raha teo hoe tena tsy vitanao ary izy tohatrany hoe misy ohatrany hoe tena ohatra misy marary mafy voatery hoe noentina ny tsaboana resaka ohatratra zany tsy vitanao iny amin'ny andro sabata zany ianao vao hoe tena za tsy navitana andro maly dia androany vao voaterin'andro exceptionnellement zay zavatra zay dia hoy izy Andriamanitra famindrapony sitrako fa tsy fanatitsalatsadra azonao atao zany zay satria exceptionnellement zay tsy azo anoarana zay fa tsy hoe tonga ny isa-tsabata dia andro ianao rehefa tonga ny andro sabata fa noho zay zavatra tsy azo anoarana zay satria mety hoe le hoe zazanarary tsy mainty nentina ny tsaboana na mety hoe tao anatin'ny fiarakarahanao iny ianao ohatra hoe nandeha voyage anao dia tonga ny zoma iny ianao zany hoe efa mieritreritra io anomana ny sabata voan'ny accident tany tany le tomobile dia bloqué tany ianao dia efa sabata ariva be ianao vao tonga dia hoe tsisy sakafo atao trano dia sabata ny andro fa mitsahatra dia mipetraka eo zany ianao dia maty ny anoanana io zany hoe tsy afaka mahandro sakafo tsy mampirehitra afo zany ianao tsy manao neniny satria hoe tratrariva nisy accident tomobile nahazo anao tany dia zay nkely izy zay le antsoina hoe tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana ny dikan'le hoe tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana ny dikan'izay dia hoe famindrapony sitrako fa tsy fanatitra latsadrara zay le hoe misy exception zany le izy mamindra fo tokoa Andriamanitra satria Andriamanitra tsy Andriamanitra loza be zay ny antony namelany Kristy nyreto mpianatra reto nanoto salombary tamin'ny andro sabata dia eo namaranan'i Jesosy azy fa tompony sabata ny zanak'olona ozy izy nampianatra zany Jesosy eto maneo amin'ity ohatra ty izao ny fomba fitandremana ny sabata ny sabata dia tsy tokony hozioga ny sabata raha voaraisinao ohatrany hoe na dia efa ohatra hoe marary mafy ary ianao zany tsy mahavita mikarakara tsy navita ny karakara ianao ny zoma nandritra ny herinandro ianao narary mafy dia voatery tsy maintsy mikarakara ihany ianao ny sabotsy zany dia ozy ianao hoe za tsy karakara fa tsy mety zao dia zay le hoe ambany lalàna zany ianao fa tsy ambany fahasoavana lavinao zany le famindrapon'Andriamanitra za tsy mila an'io fa aloha hitandremako le lalàna fa tena dia ahoana zany famindrapony sitrako izy Andriamanitra tompony sabata ny zanak'olona nasehon'i Kristy hoe ahoana ny fitandremana ny sabata izany inona ary zany no mety atao amin'ny andro sabata dia jerentsika eo amin'ilay toko 12 dia vakitsika ihany koa ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny 17 dia zao koa ny zavatra teneniny eo ary no niala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga ary indro nisy lehilahy maty tanana teo zany hoe Jesosy nandeha namaky ny tanimbary iny ka izy zany andeha ho any amin'ny sinagoga zany izy namaky ny tanimbary tsy haiko hoe avaiza zany zareo iny fa andeha any amin'ny sinagoga ary no niala teo Jesosy izy dia niditra tao amin'ny sinagoga ary indro nisy lehilahy maty tanana teo ary ny olona nanontany azy hoe mety va ny mahasitrana amin'ny sabata misy olona marary zany mety va ny mahasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy ary hoy izy taminy iza moa ny olona aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka ao kady amin'ny sabata no tsy handray azy sy hampakatra azy ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona ko amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata dia hoy izy tamindra lehilahy ahinjiro ny tananao dia naindry ny tanany ka sitrana ho tahaka ny anankiray
ary ny faritra eo dia lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy fa Jesosy nahalala izany dia niala teo ary ny olona betsaka nanaraka azy ka dia nositranony avokoa izy rehetra. Io zany ny zavatra nitranga teto. Inona indray ny zavatra nisy teto? Rehefa tonga tao amin'ny sinagoga indray Jesosy tamin'ny sabata dia nisy lehilahy maty tanana teo. Dia nisy olona nanontany azy hoe mety ve hozy izy ny manasitrana amin'ny andro sabata. Dia inona ny zavatra niraisin'i Jesosy? Zany hoe fandrika ataon'izy ireo zany ty fanontaniana napetrany ty amin'i Jesosy mba hahafahany miapanga azy. Izy moa ireo fa tsy ireo fariseo sy mpanorandalàna ihany angereo. Dia hozy mety va ny mahasitrana amin'ny andro sabata? Fa hozy Jesosy tonga dia izay ny nandraisan'i Jesosy any izy aminareo moa no manana ondry na manana omby hozy izy ka atao hoe latsaka ao anaty lavaka izy amin'ny andro sabata. Dia raha ohatra zany latsaka ao anaty lavaka iny amin'ny andro sabata dia isika andraso aloha vita ny sabata dia izay vao hiandra nyo aka ny ondry na inao manao sabata raha ve tsy eritreritra manahoana ary ry ondry iny ndreo dia maty eo iny ndreo dia tapaka eo iny ndreo dia mijaly eo any ny sainao. Dia hozy izy Jesosy nareo izy raha manana ondry na hoe latsaka anankiray latsaka any akady amin'ny sabata movy tsy handray azy sy apakatra azy ianareo zany hozy izy Jesosy. Movy ary tsika ve tsy hanao an'izay raha misy zay amin'ny andro sabata? Reto jiosy reto zany reto fariseo sy mpanorandalàna raha misy zany zay zavatra dia tena manao an'izay izy amin'ny andro sabata. Dia ahoana izy Jesosy? Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona. Zany hoe raha misy olona zany maratra na tapaka ohatra hoe nahatao trano fotsiny ianao dia mianjera ianao dia misy tapatanana ohatra n'izany nianjera tamin'ny tohatra. Dia hozy ianao hoe sabata ny andro fa aleo hiandro sabata dia izay ianao vao entina amin'ny hôpitaly. Fa lasa ianao hoentinao mandeha tomobila dia hoentinao amin'ny hôpitaly tsabony ny olona iny. Zay ny dikan'izay. Mamonjy aina zany ianao amin'ny andro sabata. Na ianao atao trano dia misy manondona mafy mba avonjeo reto fa tena may le trano koatsy. Ty mamanampy may le trano ka ahoana velona hoe aleo fady rehetra io sabata ny andro za ve dia andeha napikara. Za tsy mandray telefona amin'ny andro sabata tsy andeha hiantso pompier zany amin'ny andro sabata. Ina mety ny manao soa sa ny manao ratsy? Manao soa mety amin'ny andro sabata. Zany hoe vonjena zany mety ny resahana. Resaka vonjena zany mety ny resahana. Eo mantsy ny sasany anamarina n'le izy amin'le hoe miasa sabata. Raisiny amin'ny toerana io le izy dia izao noteneniny. Za nge matoa miasa sabata dia satria ny miasa sabata moveny mamono ny aina sa mavonjy ny aina no mety amtao amin'ny andro sabata dia mavonjy ny aina. Zany hoe manao soa zany. Ka za raha miasa amin'ny andro sabata dia manao soa satria mamelona ny fianakavianako, mamelona ny ankohonako. Ka ono aho zany miasa sabata zany. Fivelomanao nge zany asa sabata zany. Movy tsy ohatra io le resaka le hoe andro enina no iasanao sy anaovanao ny rahanao rehetra. Iasanao izy izy. Fa amin'ny andro sabata dia ty fitsarana marina ozy izy. Fa eto nge dans les cas d'exception hoe manao soa amin'ny andro sabata ianao. Ohatra hoe misy tranomay dia mandondona mba vonjeo. Fa nga dia isy tranomay foana manodidina anao isan'andro dia hoe may indray ny tranony rabe matrany rano na trany rano. Avy ianao dia andeha hiasa ianao amin'ny andro sabata zany. Dia misy olona zay ny teny tamiko mihitsy. Matoa miasa sabata keo izy manao soa mamelona ny ankonako. Izy any amelona ny vady aman-janaka eo raha tsy asa sabata. Midedava asa tsy miasa sabata. Misy ange zany. Tsy hoe tsy misy zany. Ary eo foana izy hoe mijoroa vavolombelon'Andriamanitra ianao. Anehoan'Andriamanitra ny voninahiny ianao. Za miteny amintsika izao raha ny toeram-piasana izay sako ange ka miasa sabata. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia nahazo tsy miasa sabata. Ary efa maro ihany fa matetika ihany ny ova ny asa. Tsy hoe matetika moa zany fa nisy efa toeram-piasana maromaro ihany nesako. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia nahazo sabata foana. Tiana tenenina hoe Andriamanitra mitahanao rehefa mijoro ianao. Fa hoe ty ny asa misy io mba mitady ihany fa tsy mahita fa zay hita dia toa miasa sabotsy ny hita.
aza miasa ozy izy amin'ny andro sabata enemana no iasanao zay mihitsy teny enemana no iasanao ny amin'ny fivelomana ny amin'ny fivelomana zany enemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra ozy izy fa sabatany Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito dia eto zany ny teneny fa zavatra teneny eto izao vonjyaina ny atao eto dans le cadre foana zany hoe exception inona ny mety manao soa sa manao ratsy amin'ny andro sabata dia manao soa ny mety amin'ny andro sabata fa zany zavatra zany ohatra io le nytenenina teo hoe manino ny mpisorona ozy izy manota amin'ny andro sabata satria miasa nge ny mpisorona amin'ny andro sabata fa tsy manatsiny izy satria maninona miasa ho an'Andriamanitra fa ianao miasa amin'ny andro sabata iny miasa ho an'Andriamanitra ve ianao amin'iny raha miasa ho an'Andriamanitra ianao dia manaiky indray amin'izay fotoana zay fa ianao tsy miasa ho an'Andriamanitra fa raha ohatra atao hoe miasa sabata daholo ny olona rehetra iza tsony ny tandrana sabata zany iza tsony ny tsahatra amin'ny andro sabata sa ianao rery ihany no afaka manao exception fa ny hafa tsy maninona fa marina nge amin'izao fotoana izao fa zany miteny amintsika fa ny fiasana rehetra nge dia presque miasa sabotsy daholo zao e ny fiasana rehetra dia presque miasa sabotsy daholo satria io mbola resantsika rehefa tonga any amin'ny apokalipsy toko fahatelo amby folo antsika satria satana mihitsy zany no mamoaka an'io lalàna io teny lalàna vokany de hoe manao famantarana ko izy amin'le manana ny tombo-kasehana izy teny lalàna zay avokany hoe tsy mahazo mividy tsy mahazo mivarotra ozy izy raha tsy manana an'io tombo-kase io ka ao anatin'izay tombo-kasehany satana zay dia aseny miasa amin'ny andro sabata ianao mbola resantsika mikasika zay inona indray koa zany fa tombo-kase zany Andriamanitra manana ny tombo-kase io famantarana ianao tsy miasa ianao amin'io manahoana ianao ny asa amin'ny andro sabata zany tsy azonao atao zany zavatra fa eto tsy hoe tediavinao mihitsy tonga sabata izy indray misy omby latsaka anaty lavaka mba aminjeko an'izay amin'ny andro sabata dans le cadre exception io misy mandondona mafy aminao miantso vonjeo tena mahinitra koa fa mba vonjeo reto dia tonga ianao manampy sy mba azonao atao amin'olona exception zay zavatra zay tsy azo anoharana zay zavatra zay maratra misy maratra atao trano zanakao tsy maintsy hitondra n'ino entina any amin'ny hôpitaly ianao ozy ianao hoe alao vita aloha ny sabata zay vao mitondra exception zay le hoe famindrapony sitrako fa tsy fanatitra latsatra dia zay manao an'izay no fa tsy hoe manao zay tianao ataonao amin'ny androko masina tsy azo atao zay satria tsy avelan'Andriamanitra manao zay tiantsika ataotsika amin'ny androny masina jerentsika nge andray ohatra kely fotsiny aty amin'ny testamenta taloha satria tsy voajeritsika inona ny amin'ny andro sabata zany jerentsika aty amin'ny Isaia toko 8:10 aty hoe amin'inona ny amin'ny andro sabata hoe tokony atao sy tsy tokony atao hoe Isaia toko 8:10 dia jerentsika ny andininy fahatelo vakitsika kely ange andininy fahatelo zao nivaky miteny amin'ny anaran'i Jesosy Isaia toko 8:10 andininy fahatelo dia zao izy ahoana izy raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao zay tianao amin'ny androko masina tsy azonao atao zany manao zay tianao amin'ny androny masina deo raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao zay tianao amin'ny androko masina ka manao ny sabata hoe fahafinaretana aronao amasin'ny Jehovah hoe mendrika ho ajaina no amasin'ny Jehovah hoe mendrika no ajaina misy milaza hoe nareo manompo andro Jehovah mihitsy no nanamasina io hoe ajao io andro ka tsy ianao niteny anao hoe manompo andro ianao Jehovah no miteny iza ny kaiky ianao sa Jehovah aronao amasin'ny Jehovah hoe mendrika ho ajaina ka manome voninahitra azy zay no ataonao amin'ny andro sabata ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao zay tianao ohatra hoe te misy zavatra tianao atao te anjono androany nga androany fahafinaretan'ny nofinao no atao nandeha anjono ianao tsy mandeha amin'ny lalanao na manao zay tianao avy ianao dia te jery film film an'izao tontolo zao jerenao amin'ny andro sabata zany nga zany tsy afaka manao an'izany ianao manompo an'Andriamanitra sy manome voninahitra azy ianao manao ny sabata hoe fahafinaretana dia ahoana ozy izy na miteniteny foana miresaka zava-poana zany na resaka zava-padina resaka zay tsy tokony resahana amin'ny andro sabata inona ny zavatra resahanao amin'ny andro sabata misy miresaka an'izany taizaki mba mividiananareo an'izany akanjo zany ary amin'ny anina za koa mba hividy an'iny ohatrany ahoana
de ohatrinona ny vidiny iny de ao ny sasany zany zavatra hitako mihitsy zany fiangonana izay nisy atany aloha nisy an'izany tonga ny sabata iny de tonga am-piangonana le olona de makametatra le anankiray de manametatra fa nga izy ty fanaovana zaitra tsena manao eo de ohatrinona kiny anaovako ny akanjonao de mandoa volo ao de zany mandony de mesurena ny akanjo manao taille manao mesure ao de ora olona zany ny atao amin'ny andro sabata manao zay tianao amin'ny androko masina tsisy fatahorana ntsony sa zany le ty hoe famindrapony sitraka fa tsy fanaritra latsadra manao fatany ga zany cadre exceptionnel afaka ataonao amin'ny herinandro zany fa manao fotoana anao fa tsy efa tonga ny any amin'ny sabata de any anao mifanametatra any avy anao de resaka zay tsy tokony resahana eo mandritra ny sabata tsy azo atao zany na miteniteny foana ao izy averiko tsara raha miara-ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao zay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fafinaretana ary no amasin'ny Jehovah mendrika ho ajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao zay tianao na miteniteny foana ao izy zany ny atao amin'ny andro sabata zany fa eto zany amin'le resaka teo amin'i Jesosy Kristy teo de zao dans le cadre exception zany de inona nataon'i Jesosy irenantsika le Matthieu 12 Matthieu 12 iverenantsika izy teo de vakitsika leo amin'ny andininy faharoambe folo andininy faharoambe folo de ahoana izy ary tsy mihoatra lavitra ny ondro va ny olona koa amin'izany de mety ny manao soa amin'ny andro sabata mety ozy izy ny manao soa amin'ny andro sabata de hoy izy tamindra lehilahy ainjiro ny tananao de naindriny ka sitrana ho tahaka ny anankiray nositran'ny Jesosy izy tamin'ny andro sabata nafahan'i Jesosy tamin'ny fahalemeny tamin'ny mahaosa azy iny azo atao zay amin'ny andro sabata inona ihany koa ny zavatra anankiray de ato amin'ny mitovy amin'izy io ihany fa io texte ihany zany fa ato ary izy mbola teneniny ato amin'le Luka 9 jeretsika kely nge amin'ny Luka 9 andininy fahasivy ny amin'io zavatra nataon'i Jesosy io zany de zao ny teneniny ato Luka 9 ny andininy fahasivy de zao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy de ahoana izy ary hoy Jesosy tamin'ireo manontany anareo moa ny manao soa va ny mety atao amin'ny sabata sa ny manao ratsy ny mamonjy aina va sa ny mahavery aina ary mijery azy rehetra manodidina izy ka nanao tamindra lehilahy hoe ainjiro ny tananao de nataony izany ka sitrana ny tanany dia safitry ny fahatezerana izy ireo ka niokiny amin'izay anaovany an' Jesosy de ny fariseo mpanorandalàna zany fa eto le fanontaniana napetraky Jesosy tary amin'ny Matteo teo de ato izy de mbola tenany moa ny manao soa va ny mety atao amin'ny sabata sa ny manao ratsy inona zany ny mety amin'ny andro sabata manao soa ny mety amin'ny andro sabata zany fa tsy manao ratsy de toy zany ny mamonjy aina va sa ny mahavery aina ny mamonjy aina ny mety amin'ny andro sabata fa tsy ny mahavery aina zany hoe azo atao mihitsy zany ny manao soa sy mamonjy aina amin'ny andro sabata fa tsy ny manao ratsy amin'ny andro sabata na ny mahavery aina amin'ny andro sabata dans le cadre inona zay zany le cadre exception satria nahoana ma exception zay ohatran'le cadre an'le hoe ny mpisorona de zao maniny tsy manatsiny izy raha miasa amin'ny andro sabata de ohatr'izay koa zany ianao am'izay raha manao soa zany ianao amin'ny andro sabata na mamonjy aina ianao amin'ny andro sabata de tsy manatsiny zany ianao eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay fotoana zay fa raha ohatra kosa ianao manao zay tianao amin'ny andro masin'Andriamanitra amin'ny filanao sy ny fanindrinao tsy dans le cadre an'izay exception zay na hoe tsy azo anoarana zay de manatsiny tokoa ianao anatrehan'Andriamanitra amin'izay fotoana zay na miteniteny foana manatsiny ianao eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay eto koa misy an'izay anankiray zay ato amin'ny Jaona 5 misy lehilahy anankiray ihany koa ato zay olona narary nandritra ny 7 taona izy ity na zany hoe tsy olona tsy afaka nitsangana tsy afaka nandeha zany izy ity jerentsika amin'ny Jaona 5 andininy 1 ka hatramin'ny 9 Jaona 5
dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Inona ny zavatra resahany eto? Dia zao ny zavatra resahany eto. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavaravany Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy fariany Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ny ondry izay atao amin'ny teny Hebreo Betesda. Misy fialofana 5. Taony nandrian'ny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny maty ila, ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 7 taona. Raha nahita azy nandro Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, te ho sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe, tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona androboka eo amin'ny farihy. Nefa raha nandeha aho dia nisy olon-kafa misosoka eo ny lohako, hoy Jesosy taminy. Mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitran'ilay lehilahy ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha. Ary sabata izany andro izany. Sabata izany andro izany ozy izy. Inona ny zavatra nisy teto? Nisy toerana anankiray zany, misy piscine zany ao Jerosalema. Dia ho Betesda ilay izy, misy an'io piscine io zany. Dia misy fialofana zany eo amin'io toerana io, dia eo daholo ny marary, ny jamba, ny mandringa, ny matila, izay mety manana aretina rehetra zany. Dia misy fotoana zany misy anjely midina ao amin'io rano io zany, na eo amin'ilay piscine io, manetsika an'io rano io. Ka rehefa mihetsika zany ilay rano, dia miazakazaka reto marary reto mijoboka ao anatin'ny rano mba ho sitrana zany. Dia izay avy mijoboka amin'ilay rano mihetsika iny dia sitrana ny marary. Fa ity malemy eo ambonin'ny fandriany zany, eo amin'ny fatoriana io, nandritra ny 7 taona. Mba te ho sitrana zany dia mba miandro hitsofoka na mba miandro izay mba hoe hibata azy hitsofoka anaty rano, fa tsisy. Dia mety misakisaka amin'ny tanany eny foana izy rehefa akaikiny, rehefa mihetsika ilay rano, fa tsy mba tsy misy olona mandeha foana eo lohany. Dia rehefa hitan'i Jesosy izy, ontsy Jesosy nahita anazy. Dia ozy Jesosy mantsy anazy nanao hoe, te ho sitrana va ianao? Namaly ilay marary nanao hoe, tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona androboka eo amin'ny farihy, nefa raha mandeha eo dia misy olon-kafa misosoka eo lohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana eto ny fandrinao ka mandehana. Nisitranin'i Jesosy izy, te ho sitrana va ianao? Zaho izy tsy mba misy olona manajoboka. Dia hoy Jesosy, mitsangana hoy izy Jesosy. Ento ny fandrinao. Tao anatin'izay fotoana izay dia nitsangana ilay marary. Dia naoriny ny fandriana izay teo dia lasa izy nandeha. Sabata nefa zany andro izany. Hitany reto Jiosy ary ity lehilahy ity miaraka amin'ny fandriana amin'ny andro sabata. Zany hoe karazana ohatrany hoe tsy zany izy io. Mety hoe tsy zany io naorina, na mety hoe misy matelas kely reny zany, godoro kely, éponge kely reny zany. Dia naorina dia noentina zany le fandriana. Hitany reto fariseus mpanora dalàna satria fantatsika tsara fa amin'ny andro sabata dia maninona tsy mety ny mitondra entana amin'ny andro sabata. Mampiditra eo amin'ny varavaran'i Jerosalema mitondra entana zany tsy azo atao amin'ny andro sabata, hitantsika teto zany tsy azo atao. Rehefa hitany reto Jiosy mpanora dalàna indray izy dia inona ny zavatra niteneny 10 ka hatramin'ny 400. Dia hoy ny Jiosy tamin'ilay lehilahy sitrana, sabata ny andro, tsy mety raha mitondra ny fandrianao ianao. Fa raha lehilahy namaly azy hoe, ilay nahasitrana no nanao tamiko hoe, eto ny fandrianao ka mandehana. Ary ireo nanontany azy hoe, iza moa izany lehilahy izany? Izay nanao taminao hoe ento ny fandrianao ka mandehana. Fa ilay sitrana tsy nahalala azy fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Hitany reto Jiosy, tsy mety zao ataonao zao fa mitondra entana ianao amin'ny andro sabata hozy izy. Dia hozy izy le lehilahy, ka le lehilahy nahasitrana ange ny teny tamiko nanao hoe, mba atao ny fandrianao e. Iza zany lehilahy ny teny anao zany hoe azo atao zany zavatra zany amin'ny andro sabata. Zay le hoe exceptionnellement. Izy sitrana teo iny, afaka navelany teo nge iny. Dia rahariva zany maka an'ity eto. Fa no ianao sitrana iny ho eto izy Jesosy. Lasa ianao. Jesosy ny tompon'ny sabata.
izy ny malala zay exceptionnellement ny zavatra nitranga teo. Fa tiorina amin'izay fanena tamin'i Jesosy teo amin'ny tempolo raha le lehilahy zay narary ity. Andininy fa efatra ambin'ny folo. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo amin'ny kiandrany tempolo lehilahy fa hoy izy taminy, indro efa sitrany hainao, aza manito intsony fandrao anjoanao izay ratsy noho ireny noho ny teo. Dia lasa lehilahy ka nanambara tamin'ny Jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy. Ary noho izany ny Jiosy dia nanenjika an'i Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Tsy tiany zareo maizina mihitsy Jesosy hoe mpanota le zalahy ty, manao izay tsy mety amin'ny andro sabata. Le lehilahy ty nge ka narary nandritra ny 8 taona teo ambonin'io fandrinan'io teo izy. Nisotranin'i Jesosy izy, ngareo fariseo sy mpanorandalàna azy ireo namonjy azy teo nambany bata azy napiditra tao anaty rano nandritra n'izay 8 taona zay. Fa nisotranin'i Jesosy dia batao ndany amin'izay mody ianao izy fa aza mijanona eto ianao. Dia lasa izy. Fa fantatry zareo fa Jesosy nanasitrana azy tedaviny izay hamononan' Jesosy. Tezitra mafy tamin'i Kristy izy. Ka inona nefa no nahatongavan'i Kristy? Nahatongavan'i Kristy fa fantatsika tsara. Anatanteraka ny lalàna fa tsy handravany lalàna. Ary nahatongavan'i Kristy dia hanaisotra ny ota. Fa tsy ny lalàna, inona moa ny ota? Ny ota dia ny fandikan-dalàna. Zay ny nahatongavan'i Kristy. Ka Jesosy zany tsy nandika ny lalàna mihitsy. Satria exception io zavatra io ihany koa zany. Fa io mantsy ny zavatra, io mantsy ny tena maratsy le izy. Misy koa, eo zany tena misy mihitsy ny fiangonana zany tena mampianatra mihitsy. Manao hoe efa nivahan'i Jesosy ny sabata ka azo atao izay tokony atao amin'ny andro sabata. Ahoana ny tenenao fa nivahan'i Jesosy ny sabata? Nampianatra Jesosy hoe ahoana ny fomba fitandremana ny sabata. Fa tsy hoe nivahan'i Jesosy ny sabata ka dia azo atao izay tokony atao rehetra amin'ny sabata. Ka na miasa ary dia azonao atao amin'ny andro sabata. Ny zavatra hitantsika teo nasehon'i Jesosy dia dans le cadre toujours hoe exception le izy. Na hoe zavatra tena hoe tsy azo nanoharana le zavatra. Ka akotsika tsy hanamary teny hoe ka zange tsy mamelombady aman-janaka ka tonga ny sabotsy dia hoe tsy azo anoharana io satria za mamelombady aman-janaka izy ny amelona mivady aman-janaka io. Andriamanitra miteny ene manao ny asanao sy anaovanao ny rahanao rehetra ozy izy. Menan'izay fotoana zay ianao. Menan'izay ianao fa tsy avy ianao ny sabata no iasanao. Andriamanitra miany vahoakany. Za fa naveriko amintsika tsara mihitsy. Za zao ny fiasana rehetra zay ny asako. Na misy fotoana reo tsy miasa sabata, miova tapoka ny lalàna ampiasana hoe miverina miasa sabata daholo nareo. Apetrako amin'Andriamanitra ilay izy. Dia lasa miresaka amin'ny mpampiasa mikasika an'izay. Kanina mety ho conséquence an'io dia sitrapon'Andriamanitra ny ko tanteraka. Men'Andriamanitra rariny ianao. Dia ianao reriny tsy miasa sabata. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia izay foana ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainako. Andriamanitra ve tsy mahay miano? Ka nahoana ianao ny hanamary tena anao ka za tsy maintsy hiasa. Ary tadidio foana zay ilay ten'Andriamanitra. Ka tsao ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Fa hoy Andriamanitra, na ny voromanidina eny tsara angeozy izy. Ngareny miasa na mijinja na mamafy. Kanefa Andriamanitra mameno ny anina nireny amin'ny fotoana. Andriamanitra ve dia tsy hahay manome sakafo anao? Nefa ny vorona ary ihany manome sakafo azy. Dia avy ianao namary tena ka izy ny amelona mivady aman-janaka eo raha tsy asa ny sabotsy. Dia Andriamanitra ve tsy mahay mamelona anao, tsy mahay mitahanao, tsy mahay mianao? Fa raha ozy ianao hoe zay ny dia anao sy Andriamanitra indray zany zay. Fa zay zavatra zay raha ohatra isaky ny sabata zao anao no miasa. Hoe tsy ao anatin'ilay hoe cadre hoe tsy azo anoharana. Le tsy azo anoharana mantsy hoe zavatra mitranga tapoka ohatr'izao le izy. Tsy ampozinao mihitsy le zavatra. Fa tsy hoe zavatra efa fantatro dia ny meloa le izy. Zay le zavatra fantatro dia meloa le hoe tsy maintsy miasa isa sabata zany. Dia efa ty zany le izy fa tsy azo anoharana zany le isa sabata fa miasa. Zany nge zavatra tsy hoe tsy imprévu nge zany zavatra zany. Tsy hoe zavatra tsy nampozina zany fa zavatra fantatra zany. Fa zavatra mitranga eto nge zavatra tsy azo anoharana hoe exception. Misy zavatra tsangatapika hoe latsaka ny andavaka ny ondry. Ngazany ny fananianao andatsaka an'iny ihany zay le izy.
na ihany koa misy olona marary mafy ohatrany le teo hoe mandritra ny 8 taona ngafa naniny ny arary mandritra ny 8 taona na hoe natao zay namparary azy fa izy ary mba tsy afa-manoatra amin'izay fa nafan'Andriamanitra izy mba tsy ho andevon'izay zavatra zay tsony dia ahoantsika amin'izany zavatra zany eritrereto tsara dia dinoy tsara hoe aiza ny fetrany'ilay izy famandrapo ny sitrako fa tsy fanaty salatradrao izy Andriamanitra inona ny mety amin'ny andro sabata ny manao soa no mety amin'ny andro sabata fa tsy ny manao ratsy ny mamonjy aina no mety amin'ny andro sabata fa tsy ny mavery ny aina ny manao ny sabata ho fafinaretana no mety amin'ny andro sabata ny fanompona an'Andriamanitra no mety amin'ny andro sabata manome voninahitra azy tsy mandeha amin'ny tianao zay tianao atao ny mety amin'ny andro sabata amin'ny filanao sy ny fanindrinao na ny teniteny foana tsy izany no mety amin'ny andro sabata fa mitsahatra ianao tahaka ny tsaran'Andriamanitra tamin'ny asany inona nataon'i Jesosy niditra tany amin'ny sinagoga izy mandeha mivavaka ianao amin'ny andro sabata zany manantona toeram-piangonana ianao amin'ny andro sabata zay no mety atao amin'ny andro sabata izay no lesitsika tamin'ity an'io isaorantsika ny tompo lehibe zay zavatra zay dia ho tohizantsika indray raha misy fotoantsika ny hariva dia tohizantsika ny hariva indray zay fampianarana zay vavaka sika isaotra an'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra raha io misaotra anao zay ny amin'ny lesona zay nomenao anay tamin'ity maraina ity manamasinana iny raha io ny amin'ny teninao ny fahamarinana nampianatra anay tokoa ianao Kristy hoe tompon'ny sabata ny zanak'olona tahaka ny hoe sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito dia ianao ihany koa ny tompon'ny sabata Jesosy ary nampianarinao anay hoe famindrampo ny sitrakao fa tsy fanaty tsaratratra ary nasehonao anay hoe ahoana ny fitandremana ny sabata dia ny manao soa no mety amin'ny andro sabata fa tsy ny manao ratsy ny manome voninahitra anao no mety amin'ny andro sabata Andriamanitra ary ny manaraka ny didinao sy ny lalànao ary ny fitsipika ao no mety amin'ny andro sabata ka esoro anatinay ny fakam-panahy aoko izay tsy alay-panahinao hoe hiasa amin'ny andro sabata zay satria io ny asa misy eoko inona moa ny azony atao fa dia zay kanefa Andriamanitra dia ianao no miany vorona eny an-tsaha gary ny manana ny akaniny gary ny miasana mijinjana mamafy kanefa ianao no mameno ny anina sazy ao an'ireny move ho ianao tompo tsy mihoatra noho ny vorona izahay ka tsy ianao no mianay hainao ny zavatra rehetra fa finoana no itsofonay amin'ny sabata satria nomenao anay ny sabata dia raina mandrak'izay ny anaranao raha karazay ny anaranao amin'ny anaran'i Kristy nandratana izao vavaka izao tao anatrehinao Andriamanitra ray halleluia amen dia manao fotoanantsika indray zany a sitrapon'Andriamanitra raha iva toizantsika ny fampianarana baibai indray tsika ray aloha